Manodidina ny 10 isan'andro eo ny fitarainana momba ny olona ny fananantany voarain'ny Voamera Maharitra misana ny fananantany eo anivon'ny CST etsy andaniny ireo raharaha mahakasika mivantana ny vokon'olona sy mitarika fifandonana no anatanterahana fanaraha-maso sy fanadihadiana eo anivon'ny Voamera Panadiady Voanajoro vao tsy ela akory izay fanadihadiana misimisy kokoa erana amin'ny Ravaka Randriamanala sy Stefana Razafy Mandimby. Atreto olana momba ny fananantany miisa 3 izay makasika fokon'olona maro no efa nanamboana fanaraha-maso sy fanadihadiana teo anivon'ny Voamera Panadiady misahana ny olana fananantany eo anivon'ny CST izay nanatanteraka fivoriana faharoa tamin'ity androany teto Anosy. Isany amin'izany na raharaha ady tany etsy Ambatomaro izay efa andalana fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Ny antsony olom-pirenena anatona vetrahany tompona andraikitra ny Voamera raha vantany vao misy ny olana eo amin'ny fananantany. Moa zany fitarainan'ny ramatoa io ary efa mandeha fanadihadiana na mitombona na tsy mitombona dia efa mandeha fanadihadiana satria azon'olona tokoa manonona anarana na manonona androm-panjakana kanefa zavatra mety ho resaka politika ka mety antontona fotsiny androm-panjakana fa manamarika fotsiny zay fa na le anarana ny tonontonony io ary dia tsy mpikambana velively atao amin'ny Voamera ny fanajariana ny tany sy fitantanana ny fananantany. Tsy mpikambana velively atao amin'ny Voamera mpanadiady ny ady tany sy ny olana ny fananantany. Voarainy ny fitarainana taky fitarainana rehetra dia efa mandenika an'io izahay. Aoka ianareo tsy amin'ny vola na iza. Zay zany antso ataonay raha mikarakara ny taninareo fa ny tompona andraikitra mivatana amin'ny olana ny fananantany dia ny eo amin'ny primatura lefitra ny ndraikitra ny fanajariana ny tany sy fampandrosoana zay misy ny fobe ny fananantany sy fandrefesa-tany. Ireo any no atononareo. Nakana fanapa-kevitra ihany koa mikasika ny tany mirefy 6 hektara etsy Nanisana. Tapaka teto amin'ny komisiona zany rehefa natao ny fanadihadiana fa nisy tsy ara-dalàna satria raha nomena iny io tany io dia tokony amin'ny vahoaka ary tany tsy afaka anorenan'olo-kafatsony io satria fa misy tranon'olona dia tapaka fa mangatany any ministera ny primatura lefitra fanajariana ny tany sy fitantanana ny fananantany sy ny fampandrosoana fa averina amin'ny fanjakana io tany io ary toizana ny fangatahanyireo vahoaka ireo. Mikasika ny olona ny tany any amin'ny faritra ny tsena ny Pochard izay ampiasain'ny mpanao asa tanana dia alefa eny amin'ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ary hotohizana kosa ny fangatahana ny toerana verina ho an'ny mpivarotra. Akoatra ny Voamera Maharitra misahana ny fananantany eo anivon'ny CST moa dia najoro voatsela izay ny Voamera Panadiady ka solon-tena ray isaky ny vondrona politika ny mandrafitra izany. Antony nanangana ny Voamera Panadiady ity ny fahatsapana fa mitondra faisana ny voaka madinika vokatry ny tsindry azo lena miatra amin'izy ireo mahakasika amin'ny fananantany izay matetika mitarika fifandonana trany. Ny 20% ny ady madio eny amin'ny tribunal moa amin'izao fotoana izao dia mahakasika ny ady tany avokoa raha toka fitarainana 10 isan'andro eo ny tonga eo anivon'ny Voamera Maharitra misahana ny fananantany eo anivon'ny CST.